Eo amin'ny tontolon'ny asa soa izay ihany tsy mahakasika ny lafiny ara-pahasalamana indray kosa olona niisa 370 no tonga nanao fitiliana ny ativava sy ny ivelany sy izay notanterahana ny alakamisy sy ny zoma heriny teo ny raika amin'ny 50 tamin'izy ireo moa no voasafidy hahazo tombontsoa tao anatiny ilay hetsika fandidiana maimaimpoana ny ativava sy ny ivelany izay notanterahana nanomboka ny alahady 9 aprily teo ka hatramin'ity androany ity miara-miasa amin'ny hetsika moa ny fikambanana opération smile miaraka amin'ny Lions Club Antanamanga ary ny fondation Telma ravaka andrimanala eo amin'ny Sarimamy Rasamuel no mitondra ny andinjiny izay. Hatrany amboka no nazony fitahiny ity tsy fatombanana eo anivony lanilany ity 14 taona ity tovolahy ity amin'izao fotoana izao ary tapa-kevitra ny ray aman-dreniny amin'ny anaovana fandidiana ny lanilany mba hahatonga azy hazava fiteny. Misy tantaka zany teny izy fa tsy mazava tsara misy kenta tsy iray amin'ireo olona raika amin'ny 60 natao fandidiana ny ativava sy ivelany nandritra ny hetsika fandidiana maimaimpoana no karakarain'ny fikambanana opération smile teto amin'ny CHU HGRP fitahiny. Ny alahady ka hatramin'ny androany no natanterahana ny fandidiana ataoriana ny fitiliana nataony alakamisy sy zoma heriny teo. Opération smile manatanteraka hetsika fandidiana maimaimpoana ny zaza misy zaza sy sima lavaka ny tamin'ny ny fandidiana dia farina androany dia raika amin'ny 150 tena folo-fitonjato no tonga teto tamin'ny alakamisy misy zomana favainay fitiliana dia sélection zany arakaraka ny fahasalaman'ilay olona ihany manjanya ny many amin'ny tombony ho an'ireo mpahazo tombontsoa ny mahamaimaimpoana ny fandaniana rehetra ilaina amin'ny fandidiana satria amin'ny andavanandro dia eo amin'ny 10 ariary ny fandaniana tao amin'izany. Andian'ny fasivy amin'ny hetsika fandidiana maimaimpoana ny ativava sy ivelany moa ity natao ity ary mpitsabo mpiasa tsitrapo avy any ivelany toy ny avy any Amerika, Kanada, Afrika Atsimo, Suède, Jordanie, Ethiopia, Mozambique no manatanteraka izany eto. Miara-miasa amin'ny fikambanana tanora-potsaka tsitrapo ny fikambanana opération smile ka izy ireo arak'izany no manao fanjika-teny sy malelanelana ireo mpitsabo vahiny amin'ireo ray aman-dreniny ankizy raisiny eto. Zahay aloha taloha mpianatra vondronao anatin'ny fikambanana hoe OSSC Madagascar Opération Smile Students of Madagascar. Zahay manampy amin'ireo ONG Opération Smile amin'ny fikarakarana ny sima ny fandraisana anjaranay dia manjika teny manelanelana amin'ireo mpandidy dokotera izay efa ny andafy avokoa sy ireo malary miteny gasy ny dokotera tonga timo dia miteny amin'ny tena avokoa mandray anjara izay tanora satria mahatsiaro hoe manana didy sadraikitra eo anivon'ny fiarahamonina fandraisana anjara ny fanampiana ny mpiara-belona amin'ny teny dia izay ny tena manentana anay anampy mandritra ny hetsika izay atao eto Madagasikara. Manohana ity hetsika ara-tsosialy ity nanomboka ny taona 2010 kosa ny fondation Telma. Opération smile zany dia ho an'ny fianakaviana sahirana sy misy ankizy sima eo amin'ny lotrany dia ny fondation Telma mikasika ny domaine fahasalamana sy ny ankizy izay nahatonga anay hoe nanoana ny opération smile efa tamin'ny taona 2009 izy io mpiara-miasa miaraka amin'ny Lions Club Antanamanga novan'io ary ny samihafa tamin'ny taoty dia misy implication kokoa ny fondation Telma eo amin'ny organisation sady eo amin'ilay ekizy toananay anovana ny opération smile. Enin'andro aorianan'ny fandidiana dia misy ny fanaraha-maso ara-pahasalamana atao amin'ireo mpahazo tombontsoa ary afaka enim-bolana izy ireo dia miverina manao izany fanaraha-maso ara-pahasalamana izany fandroany indray.